dia maro ihany koa ireo tolotra omendra ho an'ireo mpanjifa ao anatin'izany rehetra izany. Tafiditra amin'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona mikarakara hetsika iray antsoina hoe Megatombola ny tranombarotra course ary efa nanomboka ny 4 ny volana oktobra lasa teo izany ary ny 12 ny volana janoary kosa no fantatra fa iafaran'izany ny fisarihana voalohany tao anatin'ity lalao ity dia efa nitanterahana. Ramatoa Ravsolo no tsara vitana nahazo ny loka tamin'ny fisarihana voalohany amin'ny lalao Megatombola karakarain'ny tranombarotra course Ankorondrano. Ny loka fahatelo iPhone 6 no azony tamin'izany. Tsapaka manaraka zany dia raha amin'ny 24 décembre ho avy izao dia ny deuxième lot izay scooter Super 8 Kimco dia ny loka manaraka mbola misy ankoatran'izay raha amin'ny janvier zany tirage raha amin'ny 17 janvier izay fialan-tsasatra ho an'olon-droa any Anosy amin'ny Vanilla Hotel and Spa miaraka amin'ny billet d'avion anankiroa zany hoe goûter sisanentina zany. Ny 14 décembre ho avy izao no anatotosana ny fisarihana faharoa amin'ny lalao Megatombola courte ary ahafantarana ny tsara vitana azo ny scooter Kimco Super 6. Ny 17 janoary kosa no isarihana ny loka voalohany azahoana tapakila sy fivanianana any amin'ny Vanilla Hotel Spa Nosy. Ny fihetsem-polo tena faly satria surprise zany izy vidy plaky réchaud à gaz tato amin'zareo dia nahazo tena mikesy dia nahazo an'le tarazy fanaovana fisarihana anankiroa ny azoko tamin'izay dia alefa tao dia nandeha mission dia mpanaovana mission zany no nahazo an'le message hoe rahabaina anao fa nahazo an'le iPhone 6 dia faly be. Mampianta ny mpanjifa ao aminy course amin'izao fetin'ny farantaona izao. Entana vaovao samihafa miampitolotra manokana sy fihenam-bidy no atolotry ny tranombarotra ho an'ny mpanjifa tonga eto Ankorondrano. Ny ahasoa ny tokantrano no tanjon'ny course ary isy hatrany ny tolotra vaovao omen'ny mpanjifa amin'izao farantaona izao itoy ny volana janoary.